an'Andriamanitra mba tena ny herin'i Jesosy rery ihany no anjaka eto amin'ity toerana ity. Raha tonga eto ianao dia ianao tena anompo an'Andriamanitra, hitady an'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra. Ry Andriamanitra iraina tsara indrindra, ilay izy hatrizay ka mandrakizay. Teo alohanao tsy misy ary ao aoriananao tsy misy, fa ianao no Andriamanitra. Ianao ilay masina indrindra, andolian'ny lohalika rehetra. Ianao ilay masina indrindra, iankofany zava-boary sy mananaina rehetra. Androany izahay dia misaotra anao ny amin'ity fotoana ity. Androany izahay dia mankasitraka anao ny amin'ny famindraponao, ny amin'ny fahasoavanao izay avozonao eo amin'ny fiainanay. Androany izahay dia tena te hanompo anao, te hanome fahafa-po anao. Te mba azo ihany koa Jesosy ilay doka avy aminao tahaka ny Davida mpanjaka hoe nahita olona araka ny foko aho. Ka noho izany indrindra dia anjakao izao fotoana izao ary anjakao izahay. Aoka ianao ameno anay tsiraray avy izay tonga eto Jesosy. Aoka tsy misy diso anjara na dia iray ary. Ka aoka ianao ny andidy hanapaka amin'ity fotoana ity. Ka izay rehetrarehetra nandika ny tokom-baravaran'izao fiangonana izao dia andray ao anatin'ny fotoam-bavaka. Izay rehetrarehetra tena hitady anao amin'ny fony rehetra dia ahitanao ary tsy hoe ahita fotsiny fa andray. Satria teo amin'ny toerana nisy ny fanatrehanao dia nisy fahagagana foana, dia izany no andraindrainay aminao androany. Ka noho izany indrindra Jesosy eo dia manjaka eto ianao. Aoka hanenika an'izao fotoana izao ianao. Aoka ianao ameno an'izao fotoana izao. Dia nareo namanay izay manaraka amin'ny alalan'ny tambazotra ara dia atsapa ihany koa ilay atmosfera izay iainanay eto androany. Satria Andriamanitra manerana ianao. Mankasitraka indrindra Jesosy eo. Eto ny fanahinao masina. Eto ny herinao mitondra aim-bavao eo aminay. Ianao ampatanjaka an'izay reradraraka. Ianao ampifaly izay malahelo. Ary n'iza Jesosy miandrandra fanafana fanasitranana dia andray izy androany. Noho ny herin'ny anaranao, noho ny fahefan'ny anaranao. Ka mankasitraka indrindra Jesosy eo. Anao ny tera, aja, voninahitra mandrakizay. Dia amin'ny anaranao rery ihany Jesosy no anaovana ny zava-vakisany. Amen. Halleluja. Raha mety aminao dia andaontsika ite-tanana mafy voalohany indrindra amezantsika voninahitra an'Andriamanitra. Dia ika mafy hoe halleluja. 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 Hainao ina ny dikany hoe halleluja? Famezana voninahitra an'Andriamanitra. Dia androany tsika dia ame voninahitra an' Jesosy. Androany tsy avelantsika isy olona na zavatra mahazo voninahitra, fa Andriamanitra rery ny tokony hanana ny voninahitra. Dia raha mety aminao dia endrika famezana voninahitra ihany koa ny fanajanao ny namanao eo akaikinao dia arabao izy dia tsofirano. Dia teneny hoe fiadanan'ny tompany eo aminao hoe. Sans oublier nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne, que la paix et la grâce du Seigneur aussi soit sur vous. Amen. Dia sao raha tonga eto ianao dia tadidio fa Jesosy no mitondranao teto. Tsy kisendrasendra ny atongavanao eto, fa Andriamanitra mahalala ny antony. Dia noho izany andaontsika hiaina ho an'Andriamanitra mihitsy androany. Raha andihy isika dia mandihy izy amin'ny fonao rehetra fa aza misalasala. Raha hira ianao dia mihira amin'ny fonao rehetra fa aza misalasala. Fa hitan'i Jesosy ny etaetanao. Ary izany etaetanao izany tsy avelan'i Jesosy ho veriverymaina, fa hiditra an-tsehatra amin'ny fiainanao izy. Anomboka andray ny tananao sahady Jesosy. Anomboka hiditra an-tsehatra sahady amin'ny fiainanao Jesosy. Indrindraindrindra le tsy azonao hatrizay dia omen'Andriamanitra anao rehefa tena mangetaeta ianao. Ka andao avy hatrany antsika dia andio an'i Jesosy ame voninahitra azy ary hiaina tanteraka ny fiadanany ndao any. Jesus.
Alleluia. Dia zao saintsainy hoe zay manome voninahitra n'Andriamanitra koa ny dia mahazo voninahitra. Dia akipio ny masonofinao ane. Dia eritrereto hoe tahaka ny ahoana izany voninahitran'Andriamanitra izany. Izy ilay Andriamanitra mihoatra ny tonga lafatra. Ka rehefa tena eo anatinao ilay fo tena te hanome voninahitra azy, dia izany fahantanterahany izany koa dia ataony eo aminao. Noho izy no natonga izy ho anao, no natonga aisy aminao tahaka izao. Noho Jesosy dia tahaka izao izao sy anao. Dia izao hoe saroa fa izy irery ihany averiko hatrany no mendrika mena ny voninahitra. Tsy pastera, tsy olona, tsy haiko ihany koa inona ny zavatra mety venerenao, fa androany ty hampatsiaranao hoe Jesosy irery ihany mendrika izany. Tsy ny vola aman-karenanao, tsy ny ankohonanao, fa Jesosy irery ihany no mendrika omena ny voninahitra. Seul toi, Seigneur, est digne d'être glorifié. Seul toi, Seigneur, est digne d'être adoré, d'être célébré en tout temps, en toutes circonstances. Nul autre n'est comparable à toi. Toi, le Dieu plus que parfait. Amen. Nous y oies. Dans ton temple pour te glorifier, pour t'élever et pour dire que toi seul, Seigneur, est digne. Dieu seul, à Jésus seul. Tonight.
dimanche. Alors nous te glorifions, nous nous prosternons devant toi.
feno voninahitra tenenao avavanao zany dia tsy haiko ihany koa hoe misy teny na niandreny tompo anao ve ao anatinao hanambarana an'izany fahatsaran'Andriamanitra sy ny voninahiny zany teneno zany ho anazy ho an'i Jesosy. Proclame aujourd'hui que Jésus est bon et qu'il est merveilleux et qu'il est rempli de gloire. Affirme aujourd'hui que lui seul est digne. Tsy misy azo arina aminao Jesosy satria tena tsara loatra ianao dia tena feno voninahitra ianao, feno voninahitra ianao. Tena tsara loatra ianao, feno voninahitra ianao Jesosy tena tsara loatra ianao, feno voninahitra ianao Jesosy tena tsara loatra ianao, feno voninahitra le nom incomparable. Ivavaka izay Jesosy araka izany tononkira rehetra ny tenenay izany. Teny avy ao am-ponay, teny avy aty aminay. Manambara tokoa Jesosy fa ianao tokoa ilay mitoetra eo ambony seza fiandrianana avo. Ny lela rehetra dia manaiky ny anaranao feno voninahitra. Ny lohalika rehetra dia natao andohalika eo anatrehanao, ilefitra eo anoloan'ny falebiazanao, ny fahatsaranao, ny fahamasinanao, voninahitrao manenika, mameno, mamirapiratra. Raha mijery izahay ny voninkazo dia feno voninahitra. Raha mijery izahay ireo karazana biby amanarivony amanalina dia mihaiko fa tena feno voninahitra
raha mijery izahay Jesosy izahay no arianao araka ny endrikao dia resy lahatra izahay fa tena feno voninahitra ianao Jesosy ary tena arabaka teny hoe tsy manam-paharoa ianao ary satria izahay Jesosy dia natao iankohaka eo anatrehan'ny voninahitra dia manamafy fa raha mbola velona izahay raha mbola misy fofonahina dia ho anao hanatanteraka ny sitraponao hanome voninahitra ianaranao eny na rehefa tsisy ny fanahara Jesosy fa tonga any an-danitra any dia mbola tena hoe iankohaka foana satria izany ny antony fisianay iankohaka hatrany eo anatrehan'ny voninahitra mamirapiratra fanjakana ny esanao voninahitra manjakisay anao fanjakana tsy misy tompony hafa afa-tsy anao digne de tout cela sauf toi Jésus et nous élevons notre voix à toi Seigneur mankasitraka Jesosy ny amin'ny fahatsaranao misaotra ny amin'ny fanatrehanao sahady Jesosy misaotra anao zay Jesosy tsara ianao Jesosy feno voninahitra zao fotoana zao. Merci infiniment Jésus pour ta gloire qui est présente en ce moment. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dans ce qui t'attend dans la main, on a demandé si misy mihoatra ny Andriamanitsika io, tsy misy fahefana mihoatra ny Andriamanitsika io, ary tsy misy hery mihoatra ny Andriamanitsika io. Dao tsika hoe hipetraka aloha vetivety
sady misaintsainan'Andriamanitra ihany tsika no andao itsika maky teny anankiray. Tsy haiko nareo manokana fa raha za aloha tamin'iny herinandro niainako teo iny a, dia ohatran'ny gagagaga ihany hoe isan'andro zao misy vaovao hafahafa, isan'andro zao misy olona mitantara trangan-javatra tsy mahazatra, misy olona ohatran'ny mampiorory, misy olona tezitra, misy olona tsy mahazatra, ohatran'ny misy rivotra hafahafa zany. Fa andao itsika aloha sady misainan'Andriamanitra hoe io Andriamanitra tsy miova, Andriamanitra mahery, fa misy teny iray manokana, andao mba jerentsika miaraka. Ao amin'ny Zefania 7:7 ny 17. Ny 7:17. Andao vakitsika miaraka amin'ny anaran'i Jesosy. Jehovah Andriamanitra ao no ao aminao, mahery izy ka hamonjy, iravoravo anao amin'ny fifaliana izy, hosondrina amin'ny fitiavana izy, hifaly anao amin'ny fiobina izy. Amen. Mety betaka amintsika isa-maraina mety mahita hoe ohatran'ny ahoana zany zavatra miotrakotraka eto amin'ny manodidina zany, ny ankizy ve mahazo mivoaka, ny tanora ve tokony mbola hivoaka hariva, mbola mahazo manao ny raha tokony atao ve izahay, ahoana ny asa manandraikitra. Nefa Andriamanitra io dia milaza aminao hoe Jehovah Andriamanitra dia ao aminao, ka naiza misy anao dia ao aminao izy. Dia ozy Andriamanitra mahery izy ka hamonjy, naiza toerana lehanao, naiza toerana hitsahan'ny tongotrao, iza le mahery? Andriamanitra mahery ka hamonjy. Ka za matahotra ianao hoe ninona miseho, ninona renao amin'ny télé, amin'ny radio, amin'ny Facebook, Andriamanitra mahery ka hamonjy. Araoko tsika hoe tsika le fanasin'ny tany, tsika le jiro anatin'ny aizina, aloha tsika mizara hoe Andriamanitra mahery, tsisy aninona tsika zany eo. Aloha tsika hitoro mihitsy hoe Andriamanitra tsika io, Andriamanitra tena mahery, ary indrindra amin'izao fotoana misy atsika izao. Amen. Chers frères et sœurs, c'est encore une joie de vous rencontrer ici durant ce culte. Et nous proclamons la paix, la joie, l'amour du Seigneur là où vous êtes. Aujourd'hui, nous aimerons vous partager un passage qui est dans la Bible, un passage dans Sophonie. Nous allons prendre un verset, le verset 17 du chapitre 3. Au nom de Jésus, l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Amen. Aujourd'hui encore, Dieu nous rappelle que quoi qu'il arrive autour de nous, dans n'importe quel contexte, que ce soit un contexte de peur, dans un contexte de crainte, dans un contexte de menace autour de nous, l'Éternel Dieu, c'est un héros pour toi. Et ton Dieu te dit, c'est un héros pour toi et qui te sauve. Et il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera ce silence dans son amour. Quoi que tu entreprennes, ne freine pas. Quoi que tu aies planifié de faire, ne t'arrête pas, car ton Dieu est puissant. Et ton Dieu est avec toi. Et ton Dieu est ton héros. Et ton Dieu te sauve. Et ton Dieu te remplit de son amour. Amen. Aujourd'hui encore, même si vous entendez des choses sur Madagascar, les choses qui se passent ici, ayez toujours cette foi que Dieu peut sauver. Dieu sauve encore les siens ici. Et Dieu aussi te sauvera partout où tu seras. Amen. Andrisika anokana fotoana kely ivavaka anotrany zany fiainatsika eo an-tanan'Andriamanitra zany. Alohantsika isaitsaina hoe Andriamanitra dia miaraka amintsika, Andriamanitra dia eo anoloanatsika, Andriamanitra mialoha lalana atsika isan'andro, Andriamanitra dia mamonjy atsika, dia Andriamanitra io Andriamanitra mahery. Io mpamonjinao io mahery. Ka ny misy 4 mandalo eo anilanao eo, Andriamanitra mbola mahery noho iny. Raha mbola misy olona mampiroro anao, Andriamanitra mbola mahery noho iny.
Misy olona mampatahotra anao amin'ny hainao manjery, Andriamanitra ao mbola mahery noho izany. Andao sika hivavaka, petrao am-pelantan'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Tenen'Andriamanitra, Andriamanitra anio ny ampitso fantatry fa hainao no mahery. Hainao eo anoloanako, hainao mamonjy ary hainao miaro aho. Andao sika samy hivavaka, samy hamoaka ny ao am-potsika, samy teny mafy, azainona ny olona akaikinao, fa anao enao manokana apetrao amin'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Raisy ny finoana, mitenena anao ampasahiana, fa miaina anao Andriamanitra eto amintsika eto Andriamanitra. Chers frères et sœurs, nous allons prier maintenant. C'est un moment où nous allons donner notre vie à Dieu. Nous allons lui confier la semaine qui vient et que nous serons remplis de sa protection. Que chacun prie. Mets-toi à l'aise, mets-toi debout, mets-toi à genoux, garde une place assise, mais parle à ton Dieu maintenant. Misy herin'ny maizina, raisy ny fahefana, hitsao amin'ny anaran'i Jesosy, roasy amin'ny anaran'i Jesosy. Raha misy sakana renao, raha misy sakana hitanao maso, didio amin'ny anaran'i Jesosy, ravao amin'ny anaran'i Jesosy. Si tu sens des obstacles, si tu ressens une ombre qui te gêne, si tu ressens un esprit de peur, prends autorité. Prends autorité au nom de Jésus, chasse-le. Car tu es un enfant de Dieu, tu es rempli de puissance. L'Esprit de Dieu est en toi. Prends autorité. Prends autorité. Chasse les démons. Brise les verrous. Au nom de Jésus. Tono ny amin'ny fiainanao fiadanana. Tono ny amin'ny fiainanao fiadanana. Tono ny amin'ny fiainan'ny ny ankonanao fiadanana. Tono ny amin'ny tokantranao ny rahan'i Jesosy fiandrakotra anao. Proclame maintenant la paix de Dieu sur toi. Proclame le sang de Jésus sur toi. Proclame le sang de Jésus sur chacun des membres de ta famille. Proclame le nom de Jésus sur ta maison, sur ton enclos, sur ton emploi, sur ton entreprise, sur ton business, sur tes clients, sur ton stock de marchandises. Proclame la paix et la joie. Alléluia. Socha Jesus. Socha no Andriamanitra fa mahery ianao. Socha no fanay masina fa mameno anao ifeno ianao. Alléluia. Alléluia. Amen. Zao ndray sika dia hanokana fotoana, tsy fotoana fahazarana, fa fotoana fahatsika indray manompo an'Andriamanitra, hampiasa finoana dia hanatanteraka ny teny ao anatin'ny Baiboly. Baiboly milaza hoe manomeza dia omena ianareo. Ny Baiboly milaza hoe manangona fananany any an-danitra, izay tsy ho lasa mpangalatra, tsy ho lasa ny arafesenina. Dia zao an'io zao zany fotoana ahafahantsika hoe manome na manome rakitra, na manome ampafolo-karena, na manome fanomezana, ampandrosoana ny ainao manjery, ampandrosoana ny reto Facebook sy YouTube reto. Oka tsy ataontsika fahazarana fa maro ny olona izay mbola mahare antsika amin'ny alalan'ireny émission reny, tena
naniry zareo hiaraka amintsika eto satria fantany koa eto Andriamanitra mahery Andriamanitra eto amintsika eto fa noho ny antony maro dia tsy afaka nanatrika izy mety any amin'ny hôpitaly izy mety any amin'ny toerana tena sarotra izy mety voahiraka amin'ny asa tena sarotra izy dia amin'io émission amin'ireo fandaran'ireo no ahafahany mandray famonjena mandray tenin'Andriamanitra mandray fampaherezana mandray fanasitranana dia aoka isika hoe tena hatoky fa rehefa manome tsika dia tena misy vokatra izany ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy adinitsika koa fa ny amin'ny ampahafolo-karena Andriamanitra dia nilaza hoe hosokafan'ny vavadiny lanitra tsy niteny izy hosokafan'ny robinet na misy fermeture kely hosikafany fa ny vavadiny lanitra daoko isika tena ho feny fahatokisana fa Andriamanitra tsy mandainga Andriamanitra tena mahari-po Andriamanitra tena azo antoka fa rehefa hanokatra amin'ny vavadiny lanitra io ianao indray ny gaga. Chers frères et sœurs, c'est un moment maintenant où nous pouvons accomplir ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Car la Bible dit, venez dans ma maison avec vos offrandes. Venez dans ma maison et je vous donnerai au-delà de toute mesure. Et la parole de Dieu dit aussi, amassez des trésors du ciel, là où les voleurs ne viendront pas et là où la rouille ne viendra pas. Et c'est un moment où nous pourrons donc apporter nos dons. Nous pouvons apporter aussi notre dîme, toute la dîme dans la maison du Seigneur. Et c'est le moment aussi où les offrandes seront collectées à notre place. Encore une fois, chers frères et sœurs, faites tout ce ministère avec foi, donnez avec foi, car Dieu vous rétribuera au-delà de toute mesure encore. Andosika onatiny irafi de rana, onatiny irafi ubin, nonateteraka anio, dia ireo izay anaty trano ampahafolo-karena no mandroso voalohany, dia nirakitra kosa ho tatazana any amin'ny toerana misy atsika eny.
en ta faveur. Sur ton peuple qui te dit la louange te revient, Seigneur. Et elle n'appartient qu'à toi, elle n'appartient qu'à toi. Nous offrons nos vies en ton honneur. Et nous te couronnons, roi, nous te couronnons, roi. À toi seul soit la gloire, à toi seul soit la gloire. À toi seul soit la gloire, à toi seul soit la gloire, papa. À toi seul soit la gloire, à toi seul soit la gloire. À toi seul soit la gloire, à toi seul soit la gloire, papa. Louange te revient, Seigneur, et elle n'appartient qu'à toi, elle n'appartient qu'à toi. Nous offrons nos vies en ton honneur, et nous te couronnons, roi, nous te couronnons, roi. Alléluia. Alléluia. Voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Que la gloire revienne à Dieu seul. Misaotra anazy isika satria mbola mihaino tombonandro vaovao. Nous le remercions parce qu'il nous a donné un nouveau jour. Ary misaotra an'Andriamanitra koa fa afaka miankohaka eto anatrehany tamin'ity maraina ity. Et nous le remercions parce que nous pouvons nous prosterner devant lui ce matin. Tena fahasoavana sy fitaina ao antsika ny manompo an'Andriamanitra tahaka izao. C'est une grande grâce pour nous de servir Dieu comme aujourd'hui. Satria Baiboly dia mampianatra fa Jesosy Kristy no antony zavatra rehetra. Parce que la Bible nous enseigne que Jésus-Christ est la raison de toutes choses. Izy no niaviany izao rehetrarehetra izao. De lui viennent toutes choses. Dia ny fahavelomantsika, Et notre vie, ny fahombiazantsika, notre réussite, izay rehetrarehetra momba antsika tout ce qui nous concerne dia Jesosy Kristy no niaviany izany. viennent de Jésus-Christ. Raha tsy teo Jesosy dia tsy ho vovonitsika. Si Jésus n'était pas là, nous ne serions pas sauvés. Tsy ny anaram-piangonana no namonjenantsika. Ce n'est pas la dénomination d'église qui nous sauve. Tsy ny fombafomba-pivavahana no namonjenantsika. Ce n'est pas la religion qui nous sauve. Fa Jesosy Kristy ilay natolotr'Andriamanitra ray ho antsika tetỳ an-tany. Mais Dieu nous a donné Jésus-Christ sur terre. Izany ny profitiavana ngeza indrindra tao amin'Andriamanitra ray. C'est la plus grande preuve d'amour de Dieu le Père. Mpanota isika. Mpanota isika. Nous sommes des pécheurs. Nanao ratsy teo anatrehan'Andriamanitra. Nous avons fait le mal devant Dieu. Fa izy nitady vahaolana Mais il a trouvé une solution mba hitondra famonjena ao antsika senao. pour nous donner le salut à toi et à moi. Eto ny herin'i Jesosy androany. La puissance de Jésus est ici. Eto ny aujourd'hui. fanatrehany. Jésus est ici. Miarabantsika rehetra noho izany a. Je vous salue tous. Ianao izay mpanaraka ny fitoam-bavaka Toi qui suis ce culte, any ny réseaux sociaux rehetrarehetra any. partout où tu es dans les réseaux sociaux, Ianao izay manaraka ny fitoam-bavaka toi qui suis ce culte eto amin'ity trano fivavahana ity. dans cette maison de Dieu, Hitanao Andriamanitra androany. Dieu va te bénir aujourd'hui. Hitantsika rehetra Andriamanitra androany. Dieu va tous nous bénir aujourd'hui. Hitehaka nanao mafy an' Jesosy sika e. Acclamons fort le Seigneur. Nao tsika hivavaka avy hatrany ho an'ny fandranesana ny tenin'Andriamanitra. Nous allons tout de suite prier pour la parole de Dieu. Tonga dia hivavaka avy hatrany mpanompon'Andriamanitra amin'izao fotoana izao hitondra mivavaka ny teny. Nous allons maintenant prier au nom de Jésus. Père Céleste, nous te remercions pour ce moment que tu nous accordes d'être réunis devant toi. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ton amour et ta fidélité. Nous te demandons de prendre toute la place au milieu de nous. Que ton Esprit Saint dirige ce moment. Ouvre nos cœurs, Seigneur, afin que nous soyons attentifs à ta voix et que toute distraction, toute inquiétude et tout découragement disparaissent devant ta présence. Seigneur, que ta parole ne soit pas seulement entendue, mais qu'elle porte du fruit dans nos vies et que tu puisses accomplir pleinement l'œuvre pour laquelle tu l'envoies. À toi seul soit toute la gloire, tout l'honneur et toute l'adoration. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Vonina ventsika ny tenin'Andriamanitra. Est-ce que vous êtes prêts à entendre la parole de Dieu? Ny tenin'Andriamanitra dia ambara amin'ny Baiboly hoe mitondra fiainana. La parole de Dieu apporte la vie.
ny tenin'andriamanitra dia afaka mitona fiarovana ao antsika rehetra. La parole de Dieu nous donne une protection. Noho izany amin'ity anio ity, C'est pourquoi aujourd'hui, aoka hovonona ny fontsika rehetra que notre cœur soit prêt andray ny tenin'andriamanitra. à recevoir la parole de Dieu. Andaontsika maka tenin'andriamanitra amin'izao fotoana izao ary. Nous allons lire la parole de Dieu. Josoa toko 5:5. Josué chapitre 5 verset 9. Josoa toko 5:5. Josué chapitre 9. Hoy ny voalaza ny soratra masina amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy Jehovah tamin'i Josoa, androany no nanako diavako ny fandatsany Ezipta ho afaka aminareo. Ary ny anaran'izany tany izany dia nataony hoe Gilgala mandraka androany. Josué chapitre 5 verset 9. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai fait rouler loin de vous la honte de l'Égypte, et cet endroit a été appelé Gilgal jusqu'à aujourd'hui. Aniotsika dia hianatra lohahevitra anankiray Aujourd'hui nous allons apprendre un thème izay naseho an'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely tao amin'ny toerana anankiray tao hoe Gilgal. que Dieu a montré aux Israélites dans un endroit appelé Gilgal. Ny lohahevitra ianarantsika androany dia hoe anaisitra ny enatrao ny latsa ary ny fahafambaraka rehetrarehetra teo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Le thème d'aujourd'hui, Dieu enlèvera de ta vie la honte, l'humiliation et le déshonneur. Averiko fanondroany, Je répète une deuxième fois. anaisitra ny enatra, Dieu enlèvera la honte. anaisitra ny latsa Dieu enlèvera l'humiliation. ary anaisitra ny fahafambaraka teo amin'ny fiainantsika rehetra ny Andriamanitra. Dieu enlèvera le déshonneur de notre vie. Ry fiangonana izay manaraka ity fitaombavaka ity sy manatrika itony, Chère assemblée qui assistez à ce culte, na inona fahoriana, quels que soient les problèmes, na aretina, les maladies na olana sy ady, ou les combats, na zavatra mampitahotra sy mampiroro atsika, ou tout ce qui nous opprime ou nous fait peur. mety efa namatotra atsika efatry ny ela izany. Peut-être que cela nous a enchaînés depuis longtemps. Mety efa nitady vaholana tsy azo teroa ianao. Peut-être que tu as déjà cherché des solutions par-ci et par-là. Maro ny olona no mitebiteby ao anaty tahotra sy fanahina amin'izao fotoana izao. Plusieurs personnes sont dans la peur et la crainte actuellement. Mety tsy mahita lalakombana intsony ny ankamaroan'ny olona maro. Peut-être qu'ils ne trouvent pas de solution. Fandroany dia hampahery atsika. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous encourager. Amin'ny mahazanaka Andriamanitra atsika senao. En tant qu'enfant de Dieu, Amin'ny maha-olom-bavody atsika senao. parce que nous sommes sauvés, Na ianao any an-tokantrano any, toi qui es à la maison, na ianao ato anatin'ny trano fivavahana, toi qui te trouves dans la maison de Dieu, enoho izao tenenin'Andriamanitra izao. écoute cette parole de Dieu. Na inona efa nanangejana ho atry ny ela, Quel que soit ce qui t'a enchaîné depuis longtemps, na inona efa nampahory ianao hatramin'izay, quel que soit ce qui t'a fait souffrir depuis toujours, ain'Andriamanitra manafaka atsika amin'izany androany. Dieu est capable de nous en libérer aujourd'hui. Ain'Andriamanitra ny manova ny tantaram-piainantsika. Dieu est capable de changer l'histoire de notre vie. Ny Baiboly dia milaza manao hoe La Bible nous dit, tsy sitraka Andriamanitra amin'ny mampahory na mampalahelo ny zanak'olombelona. Dieu ne veut pas que les êtres humains soient dans la souffrance. Tsy noforon'Andriamanitra ao anaty fahoriana ny olona. Dieu ne nous a pas créés pour la souffrance. Tsy noforon'Andriamanitra ao anaty tahotra sy alahelo ny olona. Dieu ne nous a pas créés pour la peur et la crainte. Tsy mety amin'Andriamanitra raha misy olona miaina amin'izany ozy. Dieu n'aime pas cela. Ka hoy aminao androany, Et je te dis aujourd'hui, anafaka atsika amin'izany Andriamanitra. Dieu va nous délivrer. Anafaka anao amin'ny tahotra izy e. Dieu va te délivrer de la peur. Anafaka anao amin'ny aretina izy e. Dieu va te délivrer de la maladie. Anafaka atsika anatin'ny ady sy ny olana izy e. Dieu va nous délivrer de toutes les difficultés. Andao atsika hitehaka mafy amin'izao fotoana izao. Acclamons fort. Raha tianao iova nefa ny tantaram-piainanao, Si tu veux que l'histoire de ta vie change, dia tsy maintsy manatona ao amin'Andriamanitra aloha ianao. tu dois d'abord t'approcher de Dieu. Ny zanak'Israely tamin'ny fotoan'andron'ny Josoa sy Mosesy Les Israélites au temps de Josué et de Moïse, dia nahita Andriamanitra teo ambany fanadevozan'ny Eziptianina izy ireo. ils étaient sous l'esclavage de l'Égypte. Nolatsaina izy, Ils étaient dans la honte. na nandevozina izy, Ils étaient esclaves. napahoriana izy. Ils étaient opprimés.
fa tapa-kevitran'andriamanitra nafaka an'izy ireo Mais Dieu a décidé de les délivrer. na dia olon'andriamanitra raha izy zany Même si c'était le peuple de Dieu, dia tsy maintsy miankina tamin'andriamanitra izy il devait s'approcher de Dieu mba hahafahan'andriamanitra manova ny tantaram-piainana pour que Dieu puisse changer l'histoire de leur vie. fa rehefa niditsahatra andriamanitra Et quand Dieu est intervenu, dia niova ny tantara rehetra leur histoire a changé. amin'ny anaran'i jesosy kristy Au nom de Jésus-Christ, anova ny tantarantsika isanao andriamanitra Dieu va changer l'histoire de notre vie. anova ny tantaram-piainantsika rehetra andriamanitra ho Dieu ahy va changer l'histoire de notre vie. manaova menina mafy isika Dites Amen très fort. halleloia Alléluia. amena Amen. zao ary no izy Voici ce qui se passe. rehefa nova ny tantaram-piainan'ny olona andriamanitra Quand Dieu va changer l'histoire de la vie de quelqu'un, dia tahaka ny nataony tamin'ny zanak'israely c'est comme ce qu'il a fait aux Israélites. nentin'andriamanitra tao amin'ny toerana anankiray atao hoe gilgala izy ireo Dieu les a conduits dans un endroit appelé Gilgal. hoy andriamanitra tamin'ny zanak'israely izay nentiny josoa Dieu a dit aux Israélites conduits par Josué, androany ozy aujourd'hui, eto amin'ity toerana ity à cet endroit, no anakodiadiavako je vais vous délivrer, ny latsa rehetra je vais enlever la honte sy ny fanadevozana rehetra et l'esclavage zay nampahorinanareo hatramin'izay qui vous a opprimé depuis toujours. tao a gilgala no nisy an'izay Cet endroit se trouvait à Gilgal. nentin'andriamanitra tao gilgala izy Dieu les a conduits à Gilgal mba hahafan'andriamanitra manakodidia pour que Dieu puisse faire rouler ny fandatsana rehetra toute la honte, sy ny enatra rehetra toute l'humiliation izay nampahory an'izy ireo hatramin'izay qui les a opprimés depuis toujours. misy tantarany manokana zany gilgala Gilgal a une histoire particulière. tahaka ny ohatra ao amin'ny baiboly matetika ny toerana izay anehoan'andriamanitra asa mahagaga Parfois, l'endroit dans la Bible où Dieu manifeste de grandes œuvres, dia misy anarana foana ilay toerana cet endroit a toujours un nom. ohatra anankiray zao tao amin'ny filazantsara Par exemple, dans le Nouveau Testament, rehefa anomboka ho samborona jesosy quand Jésus allait être saisi, anatanteraka ilay iraka lehibe izay nampanaovan'andriamanitra ray azy tety ambonin'ny tany pour réaliser la grande mission que Dieu lui a confiée sur cette terre, dia izao voalazan'ny tenin'andriamanitra la parole de Dieu dit, tsy maintsy nandalo tao amin'ny tanàna anankiray tao getsemane jesosy Jésus devait passer par un endroit appelé Gethsemane. i getsemane dia tanàna anankiray na toerana anankiray Gethsemane est un endroit ou un lieu tao ado toerana ambaran'ny soratra masina hoe toerany fanaova-menaka C'est un endroit où la parole de Dieu dit que fanaovana menaka ilay izy on y faisait de l'huile. zany hoe rehefa anomboka anao menaka oliva ny jiosy tamin'izany fotoana C'est-à-dire que quand les Juifs allaient faire de l'huile d'olive en ce temps-là, dia ao amin'ny tanànany getsemane ity no fanaovana an'izay menaka izay ils faisaient cette huile dans la ville de Gethsemane. raha ohatra ka tsorona zany dia izao hoe En vérité, toerana anankiray karazany hoe fanerena na pression tao c'est un endroit où il y avait une pression. tao jesosy kristy no niditra C'est là que Jésus-Christ est entré, mialohan'ny samborana azy tamin'izany fotoana avant d'avoir été saisi à cette époque. dia androany koa ilaza aminao Aujourd'hui aussi, j'aimerais te dire, mety tsatrana fanerena goavana ianao angambany peut-être que tu as une grande pression, mety any amin'ny toeram-piasana io peut-être dans ton lieu de travail, mety eo amin'ny fiarahamonina io peut-être dans la société, mety eny amin'ny fiainana izay iainanao ao tokantrano io peut-être dans ta maison, mety tena tsapana hoe misy fanerena mafy amin'izao fotoana izao peut-être que tu ressens que tu as une grande pression aujourd'hui, fa nafaka anao amin'izany jesosy androany mais Jésus va te délivrer de cela. iverina kely amin'ny tantarany gilgala Je reviens à l'histoire de Gilgal. ny gilgala dia avy amin'ny teny hébreu gilgala Gilgal vient du mot hébreu Gilgal. dikany hoe gilgala zany dia hoe manakodia Le mot Gilgal signifie rouler, manaisitra délivrer, manakodia rouler, manaisitra ôter, mapiala enlever. zany hoe lay toerana tao gilgala zany C'est-à-dire que l'endroit à Gilgal dia midika hoe signifie
toerana nanako diavan'Andriamanitra C'est un endroit où Dieu a fait rouler zay fiainana nampahoriny zanak'Israely. toutes les souffrances des Israélites. Toerana nanesoran'Andriamanitra C'est un endroit où Dieu a enlevé reo alahelo ny zanak'Israely. la tristesse des Israélites. Toerana nanalan'Andriamanitra C'est un endroit où Dieu a enlevé ny fahafambaraka rehetra teo amin'ny zanak'Israely. tout le déshonneur des Israélites. Noho izany a C'est pourquoi tsy kisendrasendra io anarana io. ce nom n'a pas été donné par hasard. Rehefa avy niampita nyony Jordana mantsy ny Israely tamin'izany fotoana izany, Parce qu'après avoir traversé le Jourdain en ce temps-là, ka hiditra ao amin'ilay toerana nampanentenen'Andriamanitra, avant d'entrer dans le pays promis, dia nijanona tao Gilgala izy ireo aloha. ils se sont d'abord arrêtés à Gilgal. Dia niteny Andriamanitra hoe Et Dieu a dit, androany aujourd'hui, eto a Gilgala à Gilgal, ako diadiavako daholo je vais faire rouler ny fandatsana rehetra, toute la honte, ny eso rehetra toute l'humiliation zay namatotra anareo hatramin'izay. qui vous a enchaîné depuis toujours. Ry havana malala, Bien-aimés, nalaim-baraka ny Israely teo Égypte. ce qui est arrivé aux Israélites, Feno alahelo ny Israely teo Égypte. ils étaient opprimés en Égypte, Nampijaliana ny Israely teo Égypte. ils ont souffert en Égypte, Fa tao Gilgala Andriamanitra mais à Gilgal, Dieu nanaisitra izany fampahoriana izany a enlevé toute cette souffrance tao amin'ny fiainany zanak'Israely. de la vie des Israélites. Ho jerevantsika ary amin'izao fotoana izao, Nous allons voir maintenant lay tao hoe Gilgala. ce que signifie Gilgal. Voalohany, Premièrement, ny Gilgala dia toerana fiafarany ny fanadevozana. Gilgal est l'endroit où prend fin l'esclavage. Niala tany Égypta izy, Ils ont quitté l'Égypte ary ny zanak'Israely a dia efapolo taona talohany io nidirana tao Gilgala io. 40 ans avant d'entrer à Gilgal, les Israélites Dia mbola fijaliana amin'ny fiainany. avaient encore beaucoup de souffrances dans leur vie, Na dia efa niala tao Égypta ara izy, même s'ils ont déjà quitté l'Égypte, na dia efa tsy tao Égypta ntsony ary ny tenany. même si leur corps n'était plus en Égypte, Dia le fotom-pisainana, leur mentalité, ilay toe-pony, leur état d'esprit, dia mbola niraikitra tao anatiny foana. c'était toujours enraciné en eux. Le karazana latsa, La honte, le alahelo, l'humiliation zay niainany tao Égypta. qu'ils ont vécu en Égypte. Mbola nentiny niaraka tamin'ny foana ny ratra sy ny fahatsiarovana amin'ny fanadevozana. Ils ont encore porté en eux les blessures de l'esclavage. Maro amintsika ihany koa ry fiangonana, Beaucoup d'entre nous, chers assemblées, miteny hoe efa voavonjy, nous disons que nous sommes sauvés, miteny hoe efa manompo an'Andriamanitra, nous disons que nous servons Dieu milaza hoe efa mpivavaka, et nous prions déjà. nefa mbola mitondra ihany koa Et pourtant, nous portons encore le enatra vokatry ny lasa. la honte du passé. Mety olona nampahoriana anao taloha, Peut-être que tu as été opprimé auparavant. mety nararotiny ianao fony fahakelinao, Peut-être qu'on a abusé de toi dans ton enfance. mety nahilikilika ianao hatramin'izay. Peut-être que tu as été rejeté. Fa firifiry ry havana amin'izao fotoana izao, Mais combien d'entre nous aujourd'hui mbola miaina ny ratra ao anatiny foana. portons encore les blessures intérieures? Misy an'ilay ratra vokatry ny lasa ao anatiny, Il y a les blessures du passé en nous. kanefa milaza izy fa olon'Andriamanitra. Et pourtant, Dieu nous a délivrés. Androany ty hiteny aminao Andriamanitra Aujourd'hui, Dieu voudrait te dire, hoe soron'Andriamanitra anao ny enatry ny lasa rehetra. Dieu va enlever de toi la honte du Hoe passé. soron'Andriamanitra amintsika ny enatry ny lasa rehetra ho a. Dieu va enlever de nous la honte du passé. Manaova menina mafy isika e. Si t'amènes très fort. Alléluia. Alléluia. Hoy aty hoe maro amintsika na dia efa voavonjy sy milaza fa zanak'Andriamanitra aza, Même si nous sommes déjà sauvés et que nous sommes devenus enfants de Dieu, dia mbola mitondra le enatra foana vokatry ny lasa. nous portons encore la honte du passé. Mitondra ihany koa le ratra vokatry ny nisy tany aloha. Nous portons aussi les blessures du passé. Mbola mitondra ihany koa na karazana fahabaraka vokatry ny fahadisoana vita. Et nous portons encore le déshonneur à cause des fautes commises. Ary firifiry amintsika ry havana feno fanamelohan-tena mandrak'androany miampanga-tena foana vokatry izay zavatra tsy nety natao hatramin'izay. Et combien d'entre nous se culpabilisent encore à cause de toutes nos fautes du passé? Tao a Gilgala no nilazan'Andriamanitra tamin'ny Josoa, À Gilgal, Dieu a dit à Josué, fa tonga ny fotoana hanesoran'Andriamanitra an'izany.
que le moment est venu que Dieu enlève tout cela. ry fiangonana Chère assemblée, tsy tian'andriamanitra iaina mandrakizay eo ambany enatry ny lasitsika rehetra. Dieu ne veut pas que nous vivions toute notre vie dans la honte du passé. Tsy tian'andriamanitra iaina eo ambany fahadisopana tenana mandrakizay ny olona. Dieu ne veut pas que les hommes vivent tout le temps sous le poids du découragement. Androany tsika sendrasendra na enonao zao afatra izao. Aujourd'hui, ce n'est pas par hasard que tu entends ce message. Zay tsy hainao ny asorona hatramin'izay Tout ce que tu n'arrivais pas à enlever auparavant, amin'ny anaran'i Jesosy dia esoron'andriamanitra zany androany. au nom de Jésus, Dieu l'enlève aujourd'hui. Hongotan'andriamanitra ny fomagaga zany androany hoa. Dieu va ôter cela d'une façon surnaturelle. Raha tsorona zany dia izao. En vérité, Ny voalohany premièrement, Gilgala dia toerana Gilgal est un endroit hiafaran'ny fanadevozana où prend fin l'esclavage sy ny fampahoriana, et l'oppression, ny alahelo, la honte vokatry ny lasa rehetra. qui viennent du passé. Faharoa, Deuxièmement, Gilgala ihany koa Gilgal dia toerana anankiray nanavaozan'Andriamanitra indray ny fanekena tamin'ny olona. c'est un endroit où Dieu a renouvelé son alliance avec les hommes. Tao a Gilgala Andriamanitra no niteny tamin'i Josoa Gilgal a dit il a dit à Josué à Gilgal hoe mila forana avokoa ireo olona rehetra ireo olona rehetra teraka tao anefitra. que toutes les personnes qui étaient nées dans le désert doivent être circoncis. Ny famorana mantsy dia fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny alala Mosesy. Parce que la circoncision est une alliance que Dieu a fait avec Moïse. Rehefa tsy teo intsony Mosesy anefany, Quand Moïse n'était plus là, Josoa indray ny lasa mpitarika ny zanak'Israely. Josué est devenu le conducteur des Israélites. Dia nentin'Andriamanitra tao Gilgala Josoa tamin'izany fotoana izany ka niteny manao hoe Josué était à Gilgal et Dieu lui a dit mila forana avokoa ny lehilahy rehetra izay mbola tsy vita famorana tamin'izany fotoana izany. tous les hommes qui n'étaient pas encore circoncis doivent faire la circoncision en ce temps-là. Nanditry ny lalana ny andanan'izy ireo tao anefitra mantsy Parce que pendant leur séjour dans le désert, dia maro ny olona mbola tsy voafora. beaucoup de personnes étaient encore incirconcis. Noho izany C'est pourquoi nasain'Andriamanitra navaosiny indray ny famantarana ny amin'ny fanekena. Dieu leur a demandé de renouveler le signe de leur alliance. Ny famorana mantsy dia fanekena nataon'Andriamanitra tamin'Israely. Parce que la circoncision est une alliance que Dieu a fait avec les Israélites. Eno zao fanambarana izao. Écoute bien cette annonce. Alohan'ny andrasentsika ny fahavalo Afin que Dieu nous donne la victoire sur l'ennemi, dia tsy ny hoe hiatrika dia vetrana akory no ataon'Andriamanitra voalohany. Dieu ne nous demande pas d'affronter immédiatement le combat, Fa tsy maintsy hamafisina amin'ny fifandraisana aminy. mais nous devons renforcer notre relation avec lui. Maro ny olona ny te-handresy eo alohan'ny ady. Il y a beaucoup de personnes devant les combats. Maro ny olona ny tafavoaka manoloana ny ady izay hatrehany. Ils réussissent devant le combat qu'ils affrontent. Fa ny magaga tsy mety mpandresy izy. Et pourtant, ils n'arrivent pas vraiment à avoir la victoire. Ohatry hoe tsy mety tafavoaka mihitsy izy eo alohan'ny ady. On dirait qu'ils ne réussissent pas vraiment devant les combats. Tsy hoe Andriamanitra no tsy momba antsika. Ce n'est pas que Dieu n'est pas avec nous. Tsy hoe Jesosy no tsy manamarina ny teniny. Ce n'est pas que Jésus ne confirme pas sa parole. Izy efa niteny hoe manoatra no mpandresy isika. Il a déjà dit que nous sommes plus que vainqueurs. Ary rehefa namafisy ny soratra masina rehefa Andriamanitra miady ao antsika tsy maintsy mpandresy tsika. Et la parole de Dieu confirme déjà que quand Dieu est avec nous, nous sommes vainqueurs. Ny mahatonga ny kristianina tsy mety tafavoaka manoloana ny ady Mais pourquoi les chrétiens ne réussissent pas devant le combat? ny mahatonga ny kristianina ihany koa tsy mety tena mpandresy Pourquoi nous ne parvenons pas vraiment à être vainqueurs? satria manana olana izy eo amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Parce qu'il y a des problèmes avec la relation avec Dieu. Averiko ihany le teny teo aloha. Je répète encore ce que j'ai dit au début. Alohan'ny andresen'ny Israely ny fahavalony Avant que les Israélites n'aient la victoire dans Des- le combat, dia tsy niatrika ady avetrany akory nampanaovan'Andriamanitra azy voalohany. Dieu ne leur a pas demandé d'affronter immédiatement leurs ennemis, Fa mifanavaozana le fifandraisana tamin'Andriamanitra indray. mais de renouveler d'abord leur relation avec Dieu. Hoy Andriamanitra tamin'ny Josoa, Dieu a dit à Josué, tsy maintsy forana daholo ireo olona rehetra mbola tsy voafora tamin'izany fotoana izany. tous les hommes incirconcis doivent être circoncis en ce temps-là. Ny fandresena ara-panahy zany La victoire spirituelle dia manomboka amin'ny fifandraisana marina amin'Andriamanitra.
commence avec la relation authentique avec Dieu. Ny fandresena amin'lohan'ny miady La victoire dans les combats dia fanamafisana ny fifandraisana tsara amin'Andriamanitra. confirme la relation authentique que nous avons avec Dieu. Tao a Gilgal Andriamanitra no nanamafisina na vao indray ny fanekena tamin'ny Israely. À Gilgal, Dieu a renouvelé son alliance avec les Israélites. Androany koa Andriamanitra dia hitonana eto amin'ny toerana ity. Aujourd'hui aussi, Dieu nous emmène à cet endroit. Te handresy amin'io ady io ve ianao? Dieu veut te parler. Te ho tafavoaka amin'io ady io ve ianao? Est-ce que tu veux être vainqueur dans ce combat? Tsy maintsy manamafy ny fifandraisana amin'Andriamanitra isika ry havana. Nous devons renforcer notre relation avec Dieu, bien-aimés. Maro ny antony mety mahatonga ny fifandraisana amin'Andriamanitra misy olana amin'ny kristianina. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles nous n'avons pas une bonne relation avec Dieu. Anisan'izany ny fahotana, Par exemple, le péché. anisan'izany ny tsy finoana, Par exemple, l'incrédulité. ny tsy fahafantaran'ny olona an'Andriamanitra sy ny heriny. Parce que les gens ne connaissent pas la puissance de Dieu. Dia manotonga ny fifandraisana amin'Andriamanitra isy olana izany. Alors, ils ont un problème avec la relation avec Dieu. Tsy maintsy mitondra anao a Gilgal aloha Andriamanitra. Dieu devait les conduire à Gilgal. Ao Andriamanitra ny manamafy indray C'est là que Dieu a confirmé à nouveau ny fifandraisany ao amin'ny zanak'olombelona izay mba naraty azy sy eo aminy. la relation avec les personnes qui le suivent. Rehefa ara-dalàna ny fifandraisana amin'Andriamanitra Quand ta relation avec Dieu est dia juste, tsy maintsy mpandresy ny olona. nous devons toujours être victorieux. Rehefa ara-dalàna ny fifandraisana amin'Andriamanitra Quand notre relation avec Dieu est dans les normes, dia tsy maintsy mpandresy ny olona izay mpanaraty azy. ceux qui le suivent sont toujours victorieux. Noho izany, C'est pourquoi, na inona ady quels que soient les combats izay mety nanagejy anao hatramin'izay, qui t'a enchaîné depuis toujours, na inona ady quels que soient les combats izay tsy resinao mihitsy hatramin'izay, où tu n'étais jamais victorieux auparavant, noho ny fifandraisanao akaiky amin'Andriamanitra, à cause de ta relation avec Dieu, dia tsofina rano mpandresika rehetra. je bénis tout le monde. Mpandresika rehetra wa. Nous sommes tous victorieux. Manaova mainina mafy isika. Dites Amen très fort. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Fahatelo, inona ihany koa ary natao hoe Gilgal? Troisièmement, que signifie Gilgal? Gilgal dia toerana mila atsiarovana indray rehefa soavana nataon'Andriamanitra. Gilgal est un endroit où nous nous souvenons de la grâce de Dieu. Tao a Gilgal mantsy nametran'Andriamanitra ireo vato 12 izay nalaina tao Jordana. Parce qu'à Gilgal, Dieu a érigé les 12 pierres qu'il a prises dans le Jourdain. Vakitsika ngely Joshua 4:20 ka hatramin'ny 4:20. Lisons Josué chapitre 4, versets 20 à 24. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany ten'Andriamanitra izany. Nous le lisons au nom de Jésus. Ary reny vato 12 nalaina teo Jordana ireny dia natsangan'i Joshua tany Gilgal. Dia niteny tamin'ny zanak'Israely ka nanao hoe raha manontany ny rainy ny taranakareo any amin'ny andro avo hoe inona ny anton'ireo vato ireo, dia ambaranareo aminy hoe tamin'ny tany maina no ny tany Israely ity Jordana ity. Fa nataon'i Jehovah Andriamanitrareo maina ny falehan'ny ranon'ny Jordana teo alohanareo mandra-pitanareo, dia tahaka ny nataon'i Jehovah Andriamanitrareo tamin'ny ranomasina mena izay nataony maina teo alohantsika mandra-pitantsika. Mba ho fantatry ny firenena rehetra ambonin'ny tany fa mahery ny tanan'i Jehovah ary mba atahorany an'i Jehovah Andriamanitrareo mandrakizay. Josué chapitre 4, verset 20. Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'ils avaient retirées du Jourdain. Il dit aux Israélites, lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, que signifient ces pierres? Vous les instruirez en disant, Israël a passé le Jourdain que voici à pied sec. Oui, l'Éternel votre Dieu a asséché devant vous l'eau du Jourdain jusqu'à ce que vous soyez passés, tout comme il l'avait fait à la mer des roseaux, qu'il a asséché devant nous jusqu'à ce que nous soyons passés. Ainsi, tous les peuples de la terre sauront que la main de l'Éternel est puissante et vous craindrez toujours l'Éternel votre Dieu. Marobe reo asa magaga nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely.
Dieu a fait beaucoup d'œuvres pour les Israélites. Rehefa teo amilohan'izy ireo ny ranomasina mena Quand ils étaient devant la mer Rouge, dia afaka nandeha tany maina izy ireo ka tafita ny ranomasina mena. ils ont marché à pied sec et ont traversé la mer Rouge. Rehefa tondraka indray ny on'ny Jordana, Et devant l'eau du Jourdain, tsy maintsy epita eo ny zanak'Israely. les Israélites devaient traverser, Fa nataon'Andriamanitra tany maina indray ny ony, mais ils ont encore marché à pieds nus. ka afaka ny epita atsomatsara ny zanak'Israely. Ils ont pu traverser le Jourdain. Dia mba tsy hanadinoana izy ireo izany fahasoavana izany, Et pour qu'ils n'oublient pas cette grâce, mba tsy hanadinoana izy ireo ny asa lehibe nataon'Andriamanitra, pour qu'ils n'oublient pas les grandes œuvres de Dieu, dia nataon'Andriamanitra naka vato 12 izy Dieu leur a fait prendre 12 pierres. tao a Gilgala no nakany an'izany, Ils ont pris ces pierres à Gilgal mba ho fahatsiarovana en souvenir ny amin'izay rehetrarehetra nataon'Andriamanitra taminy. de tout ce que Dieu leur a fait. Ireo vato ireo zany, Donc ces 12 pierres ireo no fahatsiarovana sont un mémorial ny asa lehibe nataon'Andriamanitra. des grandes œuvres de Dieu. Maro ampiny mantsy ny fiangonana Il y a beaucoup de chrétiens chez Rassemblée no mora manadino ny asa lehibe nataon'Andriamanitra. qui oublient les grandes œuvres de Dieu. Noho izany C'est pourquoi nametraka marika hita maso Andriamanitra Dieu a érigé un signe visible mba hatsiarovany taranaka amin'ny fandimby pour que les générations futures se souviennent ny asa lehibe nataon'Andriamanitra. des grandes œuvres de Dieu. Noho izany ny fiangonana, C'est pourquoi, chère Assemblée, maro ireo zavatra lehibe nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainantsika. Dieu a fait de grandes œuvres dans nos vies. Izy mbola nanome fahavelomana, C'est lui qui a donné la vie, izy nanome fahasalamana, c'est lui qui a donné la santé, izy namela heloka atsika. c'est lui qui nous a pardonné. Firifiry ireo asa lehibe sy mahagaga nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainantsika. Combien de grandes œuvres Dieu a fait dans nos vies. Matetika nefa andriavana dia adintsika izany. Et pourtant, souvent, nous l'oublions. Androany ary dia mitaonantsika indray Andriamanitra. Aujourd'hui, Dieu nous exhorte. Mila makao Gilgala matetika isika. Nous devons revenir souvent à Gilgal. Toerana anankiray C'est un endroit mba hatsiarovana pour nous souvenir izay rehetra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainantsika. de tous les bienfaits de Dieu dans nos vies. Efa haitsika tsara angamba ny tenin'Andriamanitra. Nous avons déjà la parole de Dieu. Ao amin'ny Salamy 7:3 Dans Psaume 103, dia milaza ny soratra masina manao hoe les Écritures saintes disent misaorany Jehovah ary fanahiky, Bénis l'Éternel, mon âme, ary eza misy adinoana ny fitahiny rehetra. que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Io Andriamanitra ivavahantsika io a, Ce Dieu que nous adorons, le Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy, celui qui est le Père de Jésus-Christ, le Andriamanitra raintsika ihany koa, celui qui est aussi notre Père. dia miantso antsika isanandro isanandro izy. Il nous appelle tous les jours. Aza misy adinoana ny fitahin'Andriamanitra. N'oublie aucun des bienfaits de Dieu. Amin'izao vanim-potoana misy antsika izao, Actuellement, maro ny olona miorohoro, beaucoup de personnes sont dans la peur. maro ny olona mifenin-tavatra, Beaucoup de personnes sont remplies de crainte. be dia be ny olona ny tena tsy mahatoky ny tena antsony na dia tokony dia hivoaka azy. Beaucoup de personnes n'ont plus de confiance, ils n'osent plus sortir. Feno fanahiana ao anatin'ny olona. Ils ont beaucoup d'inquiétudes. Fandroana ty laza aminao. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire, Andriamanitra miaraka amintsika foana. Dieu est toujours avec nous. Andriamanitra tsy hamela antsika irery. Dieu ne nous abandonne pas. Hatramin'ny fotoana hatramin'izay ka mandrak'androany. Depuis toujours et jusqu'à aujourd'hui. Iaina hatramin'ny ho avy rehetra aza. Et pour tout notre avenir, Andriamanitra tsy hamela antsika irery. Dieu ne va jamais nous abandonner. Mila tsy adinoana ry havana. Nous ne devons pas oublier, bien-aimés, Ireo fitahina nataony hatramin'izay. tous les bienfaits qu'il nous a donnés depuis toujours. Nandritry ny ditany any efitra mantsy a, Pendant le séjour dans le désert, dia maro be ny zavatra. il y a eu beaucoup de choses, Ny fahagagana, des miracles, ny asa lehibe de grandes œuvres nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely. que Dieu a accomplies pour les Israélites. Zavatra mampalahelo anefa, Mais ce qui est malheureux, rehefa ohatra ka ao anatin'ny ady, dans les combats, na sanatria mandalo olana, dans les difficultés, na misy fitsapana, ou s'il y a des épreuves, dia adin'ny Israely le asa mahagaga. les Israélites oublient ces grandes œuvres Zay nataon'Andriamanitra tao amin'ny fiainana. que Dieu a accomplies dans leur vie. Tsy maintsy napetraka ny vato 12. On devait ériger les 12 pierres. Napetraka tao Gilgala izany.
Ces 12 pierres ont été érigées à Gilgal. ka raha misy taranaka ny ariana any izy Et pour les descendants, manontany hoe inona ny antony hoe vato 12 ireo s'ils demandent quelle est la raison de ces 12 pierres, dia mba ambarao amin'izy ireo hoe instruis-les ireo no fahatsiarovana ny asa lehibe nataon'Andriamanitra que c'est le souvenir des grandes œuvres de Dieu. tamin'ny nanamaina ny ranon'ny Jordana teo amin'ny lohan'ny zanak'Israely. Quand il a asséché le Jourdain devant les Israélites. Faefatra farany Et quatrièmement, melohan'ny ivavahantsika avant que nous prions, satria ozy le fanambarana tany am-piandohana parce qu'au début, nous avons dit, ao a Gilgala no anafoanan'Andriamanitra c'est à Gilgal que Dieu annule ny fandatsana, toute l'humiliation, ny fanesoana, toute la honte, ny fampahoriana, toute l'oppression ny tahotra rehetra et toute la peur zay nanagreja ny vahoakany. qui enchaîne son peuple. Tsy ny olona nanafaka ny tenina tamin'izany Les hommes ne pouvaient pas se délivrer eux-mêmes, fa tsy maintsy nentin'Andriamanitra atao Gilgala izy mais Dieu devait les conduire à Gilgal mba ahafahan'Andriamanitra manombotra tanteraka izany pour que Dieu puisse ôter tout cela eo amin'ny fiainan'ireo vahoakany. de la vie de son peuple. Gilgala ihany koa faefatra ity a Gilgal aussi, quatrièmement, dia tao indray no nankalazana izy ireo ny Pasika. c'est là qu'ils ont célébré la Pâque. Josoa toko 5:10. Josué chapitre 5 verset 10, Zao voalazan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. la parole de Dieu dit au nom de Jésus, Ary ny zanak'Israely dia nitoby tao Gilgala ka nitandrina ny Pasika tamin'ny hariva ny andro 14 tamin'ny volana teo amin'ny tany ay any Jeriko. les Israélites campèrent à Gilgal. Ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois sur le soir dans les plaines de Jéricho. Araka io tenin'Andriamanitra io Selon cette parole de Dieu, hoe tao a Gilgala dia tsy maintsy nankalaza ny Pasika noho ny Israely. que à Gilgal, les Israélites ont célébré la Pâque, Tsy maintsy notsarovana tao aloha le famonjena lehibe nataon'Andriamanitra ils devaient d'abord se souvenir du grand salut de Dieu talohany tao a Jeriko zany. avant d'entrer à Jéricho. Mila tsarovana tao fa voavonjy tamin'le rano zanak'ondry izy ireo. Ils devaient se souvenir qu'ils étaient sauvés par le sang de l'agneau. Mila tsarovana tao fa nisy famonjena lehibe nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainany tamin'le Pasika. Ils devaient aussi se souvenir qu'il y a de grandes œuvres que Dieu a fait dans leur vie. Ino zao ry fiangonana Écoutez bien, chère Église, alohan'ny andresena ny fahavalo ihany koa avant la victoire sur les ennemis, dia nasain'Andriamanitra natsiaro ny famonjena aloha ireo vahoakany. Dieu a demandé que son peuple se souvienne d'abord de son salut. Amin'ity androandroany ity ry fiangonana Aujourd'hui, chère Assemblée, mety natsapa tena ny jaly ve ianao, peut-être que tu as beaucoup souffert. mety nahilikiliky ny olona ve ianao, Peut-être que tu as été rejeté. mety tena voalahy tsara baky teny arak'ity fampianaranyity ve ianao, Peut-être que tu as ressenti l'humiliation comme ce message. mety tsy hitanao tsony zay lalaky voana manoloana ny ady sy ny olana eny anjady amin'ny fiainanao ve. Peut-être que tu ne vois plus d'issue devant les difficultés et les problèmes que tu affrontes dans ta vie. Androany dia hitondranao a Gilgala ihany koa Andriamanitra. Aujourd'hui, Dieu va te conduire aussi à Gilgal. Hoe sorin'Andriamanitra daholo le fampahoriana rehetra nanjoantsika. Dieu va enlever toutes les oppressions que nous avons eues. Farany indrindra ary mba hatateraka izany inona ny tokony ataontsika. Et pour que cela se réalise, qu'est-ce que nous devons faire? Zao mantsy ny zavatra anankiray mila fantatry ny fiangonana. Voici ce que nous devons savoir. Na dia efa ela ry Andriamanitra te anogotra ireo zavatra tsy mahasoa amin'ny fiainanao. Même si cela fait depuis longtemps que Dieu voulait enlever tout ce qui était en toi et qui ne sont pas bons pour toi, Na dia efa ela ry Andriamanitra te analanao anatin'ny fijaliana sy ny fampahoriana. même si cela fait depuis longtemps que Dieu voulait enlever de toi la souffrance et les difficultés, Raha ohatra ka tsy mino ianao si tu ne crois pas na misy salasalana ao anatinao ou si tu as des doutes, dia tsy afaka manao nin'inon'Andriamanitra. Dieu ne pourra rien faire. Andriamanitra ary fiangonana Dieu, chère Assemblée, manaja safidy izy. il respecte notre choix. Noho izany C'est pourquoi, mba hahatonga an'ireo karazana latsa fanesoana alahelo tahotra hiala amin'ny fiainanao a pour que toute la honte, l'humiliation, la peur, l'oppression partent de ta vie, dia ireto no mila ataontsika izany. voici ce que nous devons faire. Voalohany Premièrement,
manana finoana isika fa ain'Andriamanitra ny manafaka antsika ao anatin'ny ao alahelo olana sy ny ady maro samihafa. Ayant la foi que Dieu est capable d'enlever de nous la honte, l'humiliation, les combats et les épreuves. Ny finoana nana amin'ny fiangonana mantsy, Parce que la foi de l'Église, ny finoana ao anatin'ny olona anankiray la foi qu'une personne a en lui, dia zava-dehibe loatra eo anatrehan'Andriamanitra. est très importante devant Dieu. Na misy olona marobe raha manaradia eo, Même s'il y a plusieurs personnes, ny olona manam-pinoana tsy maintsy mahita vokatra foana. la personne qui a la foi verra toujours un résultat. Ny olona manana finoana ihany ny afaka hita ny asa lehibe ataon'Andriamanitra. Seule la personne qui a la foi peut voir les grandes œuvres de Dieu. Efa haitsika tsara angamba ilay tantara amin'ny Marka toko 5:5-20. Nous avons déjà entendu l'histoire dans Marc chapitre 5, verset 25, Vehivavy anankiray narary 12 taona, qu'il y avait un enfant lany vola. qui n'avait plus d'argent. Vehivavy fatoran'ny aretina, Il y avait une femme qui était malade. 12 taona izy nijaliana. Elle a souffert pendant 12 ans. Fa rehefa lany volana, Et quand elle n'avait plus d'argent, tsy afaka nankany amin'ny dokotera intsony izy. elle ne pouvait plus aller chez les médecins. Rehefa nandray ny amin'i Jesosy io vehivavy io, Quand cette femme a entendu sur Jésus, dia sao ny voalazan'ny soratra masina. voici ce que la parole de Dieu a dit. Nanana finoana ity vehivavy ity, Cette femme avait la foi fa na dia lamban'i Jesosy fotsiny ary ny voakasikany, que même si elle touchait seulement l'habit de Jésus, dia ho sitrany any aretina, sa maladie sera guérie ary hitsahatra tanteraka ny fampahoriana azy. et elle n'aura plus de souffrance. Zao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra, Voici ce que la parole de Dieu dit. nisy vahoaka betsaka ny atao e. Il y avait beaucoup de personnes qui priaient, Olona maro nanaradian'i Jesosy, beaucoup de personnes suivaient Jésus. fa nagaga dia izao. Mais ce qui est étonnant, c'est ceci. Ity vehivavy anankiray, Cette femme izay nijaly, qui a souffert, marary, qui était malade, lany vola, qui n'avait plus d'argent, tsy sitrany dokotera, qui n'était pas guérie par les médecins, izy rery nanam-pinoana, elle seule avait la foi dia izy rery nandray vokatra. et elle seule a eu un résultat. Androandro fiangonana, Aujourd'hui, chère assemblée, tonga ho Gilgala isika. nous sommes arrivés à Gilgal. Tsy tonga ho azy teo tsika ry havana. Nous ne sommes pas arrivés par hasard, Fa androany izy Andriamanitra. mais aujourd'hui, dit Dieu, Eto amin'ity toerana ity, à cet endroit, dia ho akididiako, je vais enlever, ho esoriko avokoa je vais ôter ny latsa rehetra, toute l'humiliation, ny alahelo rehetra, toutes les souffrances, ny fanadevozana rehetra, tout l'esclavage izay nampahorin'ny Egyptianina anareo. que les Égyptiens vous ont fait souffrir. Manana finoana ny fiangonana. Ayez la foi, chère assemblée. Mila manana finoana isika, Nous devons avoir la foi, fa ny finoana ao anatsika androany parce que notre foi no anovan'Andriamanitra ny tantaram-piainantsika. va permettre à Dieu de changer l'histoire de notre vie. Faharoa manarakaraka izay, Et deuxièmement, tiana hiova ve ny tantaram-piainanao? est-ce que tu veux que l'histoire de ta vie change? Tianao tafavoaka alohan'io zava-manahirana anao hovenao? Est-ce que tu veux t'en sortir devant tes difficultés? Ny tokony ataonao faharoa a, Ce que tu dois faire, deuxièmement, tazomo famarina ny tenin'Andriamanitra. garde la vérité de la parole de Dieu. Ny famarina ny tenin'Andriamanitra mantsy Parce que la vérité de la parole de Dieu no afaka nanova ny tantaram-piainan'ny zanak'Israely. a pu changer l'histoire de la vie des Israélites Mandrak'androany jusqu'à aujourd'hui ary mandrak'izay et pour toujours. tsy miova ny tenin'Andriamanitra, La parole de Dieu ne change pas. tsy miova ny herin'ny tenin'Andriamanitra. La puissance de la parole de Dieu ne change pas. Ny lanitra sy ny tany mety ho levina, La terre et les cieux peuvent être ensevelis ny zavatra rehetra mety ho levina, et toutes choses peuvent disparaître, fa ny tenin'Andriamanitra no tsy ho levina mandrak'izay. mais la parole de Dieu demeure éternellement. Ilaza famarinana aminao androany, Je vais te dire une vérité aujourd'hui, fa raha mbola misy tenin'Andriamanitra mitoetra ao am-ponao, que s'il y a encore une parole de Dieu dans ton cœur, raha mbola mifikotra amin'ny tenin'Andriamanitra ianao, si tu t'accroches encore à une parole de Dieu, na inona zavatra mampirorory olona, quelles que soient les souffrances, ho tafavoaka foana antsika ary fiangonana, nous allons toujours nous en sortir, chère assemblée. ho feno fiarovana foana ny fiangonana, Nous allons toujours réussir, chère assemblée. ho tahin'Andriamanitra ny atsika rehetra. Que Dieu nous bénisse tous. Jesosy Kristy anie Jésus-Christ anamarina ny teniny eo amin'ny fiangonana.
va confirmer sa parole sur l'Église. noho izany C'est pourquoi zava-dehibe aminao manana tenin'andriamanitra. c'est très important de connaître la parole de Dieu. Rehefa tsisy tenin'andriamanitra amin'ny olona, Quand on n'a pas la parole de Dieu, tahotra amin'ny mameno ny fony. la peur remplit le cœur. Orooro ny mamena ao anatiny. Les craintes remplissent notre cœur. Ny tenin'andriamanitra loharano ny zavatra rehetra. La parole de Dieu est la source de toutes choses. Izay ny tombako anao androany hoe C'est pourquoi je t'invite aujourd'hui, tazomo ny famarinan'ny tenin'andriamanitra. garde toujours la parole de Dieu. Ahoana ary nefa anananao tenin'andriamanitra betsaka. Et comment avoir beaucoup de paroles de Dieu? Voalohany, Premièrement, mamaky baiboly ianao. lis la Bible. Osy ny tenin'andriamanitra tamin'ny Josoa. La parole de Dieu a dit à Josué, Aza vela hiala eo ambany masonao ty boky ty. n'enlève pas ce livre de tes yeux Dia saintsaina androaman'alina izay voasoratra ao. et médite-le jour et nuit. Dia amin'izany rehetra izany ozy Et dans toutes ces choses, dia lavorary ny lalana sady eo ambininy ianao. tu vas réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Tsy maintsy manana ny tenin'andriamanitra isika. Nous devons avoir la parole de Dieu. Dia ny famakiantsika n'ity baiboly ity zany ry havana. Nous devons lire cette Bible. Faharoa, Deuxièmement, mba hahatonga anao hanana tenin'andriamanitra betsaka, pour que tu puisses avoir beaucoup de paroles de Dieu, mahazo toa mamonjy fiara-miangona. va toujours dans les réunions de prière. Amin'ny fotoana mamonjy fiara-miangona isika, Quand tu assistes à un culte, aza atao zava-maivana ny fainoana ny tenin'andriamanitra. ne prends pas à la légère la parole de Dieu. Maro amin'ny olona nge ao anaty fotoana anatrehana fiara-miangona. Il y a beaucoup de personnes pendant le culte, Ao anatin'ny fotoana izay andrenesana ny tenin'andriamanitra pendant qu'ils écoutent la parole de Dieu, no ahodikodiny devolo ny fifatohana. le diable les déconcentre Ataony satana variana fampiresaka fotsiny. et ils se parlent entre eux. Na lasa mandeha mivoaka ny vela mihitsy ary ny fifatohana. Ou alors ils sortent vraiment dehors, ils ne sont plus concentrés. Satria ny devolo dia mahafantatra ry havana. Parce que le diable sait, bien aimé, Fa raha vao manana tenin'andriamanitra ny fiangonana, que si l'Église dispose de la parole de Dieu, dia tsy maintsy ho mpandresy foana izy. il sera toujours vainqueur. Tsy maintsy hitombo ny finoany Sa foi va augmenter ary tsy maintsy hiova ny tantara-piaina. et l'histoire de sa vie va changer. Izany indrindra ny tomako anao hoe Et c'est pourquoi je t'exhorte, tianao iomotra ve ireo fiainana nampahory anao hatramin'izay. est-ce que tu veux que toutes ces souffrances partent? Manana finoana, Et la foi, tazomo ny famarinan'ny tenin'andriamanitra. garde la vérité de la parole de Dieu. Fahatelo farany, Et troisièmement, ndao androso hiaraka amin'ny tompany mandrakizay. avançons toujours avec le Seigneur. Mila miaraka amin'ny Jesosy amin'ny andronao rehetra ianao. Tu dois être avec Jésus tous les jours de ta vie. Tandreo manapa-kevitra ka hoe hiala amin'Andriamanitra fa mafy loatra ny ady. Attention de ne pas t'éloigner de Dieu à cause de la dureté de tes combats. Fa na inona misy, Mais quoi qu'il advienne, aza misaraka amin'ny Jesosy. n'abandonne pas Jésus. Ndao androso foana ny fiangonana. Avançons toujours, chère assemblée. Fa raha mbola vonona androso isika, Tant que nous sommes prêts à avancer, tsy maintsy tafita ianao ny fiangonana. nous réussirons toujours. Tsy maintsy mpandresy ianao ny fiangonana. Tu seras victorieux. Tsy maintsy ho tafavoaka ny zanak'Andriamanitra. Les enfants de Dieu s'en sortent toujours. Ndao tsika hivavaka ary amin'izao fotoana izao. Nous allons maintenant prier. Androany ny fotoana, Aujourd'hui est le moment. tonga ao Gilgal asika sy ianao. Nous sommes arrivés à Gilgal. Hoe soron'Andriamanitra avokoa. Dieu va enlever Ny latsa rehetra, la honte, ny alahelo rehetra, toutes les souffrances, ny ady rehetra, les combats, ny tahotra rehetra, la peur ny fampahoriana. et toutes les oppressions. Tsy maintsy hiala zany androany. Tout cela va s'enlever aujourd'hui. Andriamanitra raintsika ne Notre Père atanteraka izany amin'ny anaran'i Jesosy. va réaliser cela au nom de Jésus. Hitsangana isika dia hivavaka. Nous allons maintenant nous lever. Ho anao any amin'ny tokantrano misy anao any, Pour toi qui te trouves à la maison, raiso amin'ny finoana ny famarinan'ny teny. reçois avec foi la vérité de la parole. Fandroany ny andro lehibe, Aujourd'hui est un grand jour hanovan'Andriamanitra ny tantaranao. où Dieu va changer l'histoire de ta vie. Ampy izay ny fotoana, Et cela suffit, ny aretanao tao anaty fijaliana. où tu as souffert. Fa tonga amin'ny fotoana n'Andriamanitra. Le moment de Dieu est venu. Hongotany ireo zavatra nampahory anao ireo. Il va enlever toute ta souffrance. Hivavaka isika tompo. Nous allons maintenant prier. Ataovy mivavaka rehetra fisaorana n'Andriamanitra. Prie et remercie Dieu. Raha mety ianao dia mivavaha mafy. Prie fort. Mivavaha mafy. Prie à haute voix.
ao anatin'izany dia ndao tsaroana avokoa ny sorehetra nataon'Andriamanitra sy ny fahasoavana. Et souvenons-nous de tous les bienfaits de Dieu et de toute sa grâce. Aza misy adinoana ny fitahiany rehetra. N'oublie aucun de ses bienfaits. Misaotra anao Andriamanitra ray eo. Merci Dieu notre Père, Fa Andriamanitra mahita amin'ny fiainana rehetra ianao. parce que tu vois toute notre vie. Mahita ny alahelo ao am-ponay ianao. Tu vois la souffrance dans notre cœur. Mahita ny fantatsana sy ny heso manjoanay ianao. Tu vois la honte et l'humiliation que nous subissons. Mahita ny ady sy olana lalovanay ianao. Tu vois toutes les difficultés. Misaotra anao araiko. Je te remercie, ô Père, Fa Andriamanitra mianta ny zanakao ianao. parce que tu es un Dieu qui accompagne tes enfants. Tsy mamelana hiady rery ianao. Tu ne nous abandonnes pas dans nos Fa combats, mamindra fo aminay rehetra. mais tu nous fais grâce. Amin'ny anarany Jesosy. Au nom de Jésus, Vojeny olonao Andriamanitra. délivre ton peuple, ô Dieu. Jesosy Kristy Tompo. Seigneur Jésus-Christ, Misaotra anao zahay. nous te remercions Fa zay tsy hainay nongotana hatramin'izay. que tout ce que nous n'avons pas réussi à enlever, Zay tsy hainay nanala izany teo amin'ny fiainanay. tout ce que nous n'avons pas réussi à ôter de notre vie, Anafaka anay ianao androany. tu vas nous délivrer aujourd'hui. Hanova ny tantaranay ianao androany. Tu vas changer notre histoire aujourd'hui. Hamonjy anay ianao Jesosy eo. Tu vas nous délivrer, Jésus. Isaorana ny anaranao. Merci, Seigneur. Amin'ny anarany Jesosy. Au nom de Jésus, Angina isika rehetra. gardons le silence. Aondreny lohan'ny fiangonana. Penchez votre tête. Ao anatin'izao fotoana izao. Et pendant ce moment, Eto ny fanatrehan'Andriamanitra. la présence de Dieu est ici. Mahita ny fampahoriana manjoantsika izy. Dieu voit toutes nos souffrances. Mahita ny fandatsahany fahavalo. Dieu voit l'humiliation des ennemis. Mahita ireo fanesona natao taminao. Dieu voit la honte que tu subis. Hita ny fijalianao eo. Dieu voit ta souffrance. Tsy miafina amin'Andriamanitra eo. Cela n'est pas caché à ses yeux. Anafaka antsika izy androany. Il va nous délivrer aujourd'hui. Anafaka antsika izy androany. Il va nous délivrer aujourd'hui. Ataovy amin'ny fotsika ny tanana. Mets ta main sur le cœur. Hivavaka ho an'ny fiangonana. Je vais prier pour l'Église. Raiso ny fanamasina amin'izao fotoana. Saint-Esprit, en ce moment, Raiso ny fanamasina. reçois le Saint-Esprit. Ianao le fiantahatra. Reçois le Saint-Esprit. Ianao le fiantahatra. C'est toi qui es rempli de peur. Ianao le ao anaty fanahina. Toi qui es rempli de crainte. Ianao le ao anatina olana saribahana. Toi qui as des problèmes insurmontables. Androany. Aujourd'hui, Raiso ny fanamasina. reçois le Saint-Esprit. Raiso ny fanamasina amin'izao fotoana izao. Reçois le Saint-Esprit maintenant. Hivavaka ao anao eo mba mifansora ny fanamasina. Je vais prier pour toi sous l'onction du Saint-Esprit. Ary hamonjy ianao Andriamanitra. Dieu va te délivrer. Jesosy eo. Jésus, Fona aminao aho. je te demande pardon, Na inona antony. quelles que soient les raisons Na tonga ny fantatsana. qui a causé la honte, Na tonga ny alahelo. qui a causé la tristesse, Na tonga nareo olana sy ady. qui a causé les difficultés et les Zay combats, mamatotra amin'ny fiainanay. qui enchaînent nos vies Na ao amin'ny tokantranonay. dans notre maison Na eo amin'ny ara-bolanay. ou dans nos finances Na eo amin'ny fahasalamanay. ou dans notre santé, Na eo amin'ny asa fanomponay. tout ce qui est en nous. Mamindrafo aminay Jesosy eo. Aie pitié de nous, Jésus. Mamindrafo amin'ny fiangonana rehetra. Aie pitié de toute l'Église. Mamindrafo amin'izay any an-tokantrano any. Aie pitié de ceux qui sont à la maison. Miasa fanay masina. Agis, Saint-Esprit, Amin'ny anaran'i Jesosy. au nom de Jésus. Fanay masina ao. Saint-Esprit, Io olona feno alahelo io. cette personne remplie de tristesse, Io olona feno fanahina io. cette personne remplie d'inquiétude, Ho vao ny tantara-piainana. au nom de Jésus, tu changes sa vie. Ho vao izy fanamasina. Change-le, Saint-Esprit. Raiso ny fanafana amin'izao fotoana. Reçois la délivrance maintenant. Raiso ny fanafana. Reçois la délivrance. Raiso ny fanafana. Reçois la délivrance. Amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus, Didina ny tahotra. je commande à la peur. Didina ny alahelo rehetra. Je commande à la tristesse Miala ao anatin'ny fon'ny olona. de quitter les cœurs. Ny fantatsana. Toute la honte, Ny fanilikiliana. tout le rejet, Roako amin'ny anaran'i Jesosy. je chasse au nom de Jésus. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Partez au nom de Jésus. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Partez au nom de Jésus. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Partez au nom de Jésus. Mivoa. Sortez. Miala. Partez Amin'ny anaran'i Jesosy. au nom de Jésus.
miala Partez, tsy maintsy mandeha partez. miongotra amin'ny anaran'i jesosy miongotra Au ihany nom hoa de Jésus. Partez Mieux au que nom ça. de Jésus. Sortez au nom de Jésus. eno fi zavatra iongotra amin'izay aho Tu sens que quelque chose sort. ampy izay ry fiangonana Ça suffit, chère Église. ampy ny alahelinao La tristesse, ça suffit. ampy ny aretanao tanaty jaly zay Toutes tes souffrances, ça suffit. tonga fotoanan'andriamanitra Le moment de Dieu est arrivé. androany ho fotoana Aujourd'hui est le moment. hongotana hiala amin'ny fiainanao zany Dieu enlève cela de toi. hiafatra rehefa valo ireo dia andeha Tous tes ennemis partent. izy karazana vesatra hiala ao am-ponao zao Il y a un fardeau qui sort de ton cœur. eno fa iongotra zany avelao andeha Écoute, c'est en train de partir. Laisse partir. ireo aretina rehetra ihany koa Toutes les souffrances. didina ny aretina Je commande à la maladie, amin'ny andaran'i jesosy au nom de Jésus, migala ny aretina partez. migala ny fanaitainana Que les douleurs partent. gala amin'ny anaran'i jesosy zany Partez au nom de Jésus. ireo karazana fanitrana Et toutes les pauvretés ny trosy qui sont entrées, fampahoriana arabola la souffrance financière, sakana any amin'ny asa tout cela, foanako amin'ny anaran'i jesosy je supprime au nom de Jésus. miala ao amin'ny asany ao mifanamamatra azy Au nom de Jésus, amin'ny anaran'i jesosy kristy au nom de Jésus-Christ, misaotra raha eo nous te remercions, ô Père. mankasitraka anao atompo Nous te remercions. amin'ny anaran'i jesosy kristy Au nom de Jésus-Christ, misaotra andriamanitra merci, ô Dieu. samy misaotra ny tompo a Remercions le Seigneur. makany toerantsika moramora Ton bon sage